Record FM manolotra anao. Aina vampy aina. Nosoratany ravaky ny aina randrianary vony. Arliva hono Laina Zoto Naomi ary Tsiaro no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Misy zolata fiditra ato an-tranoko e. Vonjeo e. Manolana re olona. Manolana. Mama. Fa tena tsy hitanao tokoa ve niendrika izany olona tafiditra ato aminao alina izany ry Mirindra? Efa hoe tsy hita koa. Impira zany nanasavana izany aminao e. Tena voapozy le tsy mandaritra daholo angena koa tao anaty soko e. Ha? Maty mitsitra daholo ny akoho fangalana nofo 700 ao. Ozy namahery vaika mihitsy ngamba nampiasain'le jiolama to maty isy azona votany repiziko. Tena olona tsy vanona. Tsy mataotody. Eny e, na izany aloha tony io ihany lo mifona izany aza fa ianao ny mbola tsy salamy e. Ka tsy rariny e. Tsy ampiasa ny nidaroka sy ny namira firany hafa mbola soparanko le ihany mba fidiram-bola. Inona tsony amiko raha maty reo? Ha? Inona tsony amiko? Mirindra aza manao an'io moa fa zange mbola eto. Ny akohako no ilaiko fa tsy ianao ry fidy a. Zay kosa. Zay avao tena fadiranova. Sady ka motony mbola maty fananana. Fa iza loatra raha nafanina soa zava-matsirafony sao e. Mirindra. Inona ny ratsy nataoko ny kitehan'olona tsy fantatra ohatran' izao fiainako. Tsy zakako sao e. Tena tsy zakako. Zao no lazaiko anao a. Soran'Andriamanitra fa mbola tsy nanaraka ny an-dehibe ry Mirindra. Aza malahelo fa za mbola eto anampy anao. Zany a, aza kivikivy zany. Zany a, aza kivikivy zany rehefa tsy farahandro ao kory io. Ao ary, ao lo fafako ny ranomaso. Izy. Manamako anao ny tenenako anao ry Mirindra. Eso ivokatsy ny reny io fa tsy ahasoanao io. Inona? Atao inona zaza azo tamin'ny fanolanana ry kala? Ka na ianao hitondra an'io aza ve tsy alohalohy? Raha za mihitsy aloha tsy mila an'io na ny fianaranao azy ngeka ho voatsembatsemban'io raha teraka io e. Ka iza no niteny anao fa tsy ho afaka hianatra tsony raha tazoniko zazy io. Taoko tia ny olona mianatra eny Ankatso eny azy efa manambady sy miteraka daholo ny ankabeazana. Ka tsy mitovy e. Ianao sady tsy anasa, tsy manana fidiram-bola fa mbola velomin'olona. Mbola za foana mamatsy anao taorianan'ireny vonana azo anao reny. Fantatrao ve zany? Efa nanaiky ny antoka anao ianao milaza ny anao medisina eny Ankatso io. Dia mbola ho ampitombona indray ve kosa kiny ny vavaomana? Ajanony rehefa tsy anao ianao e. Tsy niterena nge ianao amelona e. Tsy nandany tsy hanampy anao angary Mirindra. Ny tiako lazaina dia hoe sady ianao koa nge no misisika fa tsy za mihitsy no naniraka anao hoe hanampy ana ara-boly e. Fantatro zany. Vitako foana ny zanako. Nanaovako asa terivozina aza. Aza mba maniraniraka na nalazazy izany mihitsy ianao. Dia ajanona zany ny fianarana fa hitaiza taranaka mpanolana. Matoa io nipetraka dia efa sitrapon'Andriamanitra e. Avelao izy iaina fa zakipikitiany izany e. Sa tianao faty mifanalanja aza? Efa niteny aloha zay fa dia anjaranao sisa zany ko. Manaja ny teninao raha hitazona an'io ianao. Zay safidinao. 5 tady dia fa noavinao ray manontolo ny tsy mbadika ambony ambany raha izao ianao dia efa diso fanapahan-kevitra. Dia fizay zany ko. Hay! Afaka 7 volana tsika mahita azy. Ndao ariko. Mahery zavako Zao ny lahatra matoa ataon'Andriamanitra tanteraka dia mitomany Tsy sitrako zao ry fidy. Marary loatra. Nahoana ny tena laina sahady le menaky ny haiko netiko 7 volana kibo. Nahoana?
oka hoa mangidy loatra fahoriako zao e. sao de mba harary eo indraingy ianao fa mba mitonivo e. Tia hitanjanako ary fidy a. Eto any aho zao de zao zay ny tadiaviko. Olona tsy salama ianao ro mirindra fa aza miadaladala. Sady inono tsara efa nalevinao maly ny baza. Zaza rano iny ka tsy azo ampiandrasina ela fa avy de natao anirotra. Sady tsy mety aminao koa manatrika zava-mangidy ohatran'izao e. Vady kibandrinina fa aleo maty anana ny azy zany efa niara-nilevina tamin'izany ko izany fisaintsainako izany ho avy izany ry fidy a. Raha azo tao aza ny mandao an'izao tany nandeha leo ny miaina aza mitapotabo koa e. Sy mba manjakely io konde ho faty sady sedrapenana mandalo fotsiny io mirindra. Tsy zaranao koa aza aveo ohatran'izao tsy zay ny taizanino a. Izay atsara ny fiainanao everina fa efa tsy azo iny aloha zao. Manaraka indray manamboatra. De mbola tomany any. Marindra, ndao hivady. Inona? Ndao hivady hoa. Fa sao de mivadika any aoriana ary raha lohan'ny lerangaty e. Zany ve aminao mba fanambatambazana mendrika an'izao fahoriako izao fa leonao a. Tena tianao angiary mirindra e. Ary averimberiko foana zany ho henonao na de efa makalino ny sofinao azy. Zao fotsy teniko aminao zaho aza resahana zavatra ohatran'izany fa manjary tsy mahazo aina. Ianao ve tsy leo mikaoty ahy impiry amin'ny teny fa tsy tianao anefa ianao mbola misisika ihany. Ka ianao tsy inona manjapeko. Tsy arotro akiry mirindra. Reny aza hoe bevoka tsy nanaika ianao maika izao afa-tsazy zao ndana mahazo fa zadalainao tsony aka. Marary aminao loatra akifa zalavina. Mba hevery ihany ny sovitako taminao fa de aza hodiana fany. Fa volovolena fotsiny koa ary ve ty fitiavany ty fidy namana spray vodirindrina nandraisako anao fa tsy olona andro ny fo. Oka zava-aminao zay aleo ianao azafady mijanona mpakafy fa tsy atonona olondroa farafarako fa tsoroko aminao zany. Sady ianao koa zoko lavitra be de tsy tiako ka miala tsika. Zelanelana 12 taona koa ve de maninona ry mirindra. Ianao 12 taona za 30. Tsy hitako izay olana an'izany. Taoko ty sambola tanoro zany. Eritsereto tsara kiva de aza de manao valiteny tsy fahevitra ohatran'izany ka niery ahy zany ianao raha ohatra ka tsy anaiky ianao tsy gosy tsy zany ny dikan'le teniko teo. Inona? Ty apiratra amin'ny masonao fotsiny fa raha misy lehilahy nanao ny ainy tsy ho zavatra noho ny fitiavana de tao anatiny 5 voalohany ho anao. Tiako anao mirindra. Eo de eto ty lotazomiko ny enta-kelinao iny de mahazo fandrina zay sakafoko midanadana varavara-kely ka m'izao fa mandrivotra be ka ny ilany ihany voaina raha nokatra anao de aleo kiatona le rideau. Ay de asibako ny tongotra de misalobona tsara tsy mahazo hetsiketsika eo mpandrina mihitsy zany aloha anao mandritra ny 7 andro zay manko ny prescription ny dokotera tany amin'ny hopitaly. Fa iza ny tadiavinao hikarakara sakafoko sy anadio trano koa raha tsy lailay fotsiny eto mpandrina eto amin'izay mandritry ny herinandro sa tianao vorehetra sy ho maty mosary ato ka efa milamina daholo ene zany fa tsy misy tokony ampirotan-tsainanao e. Tout est déjà contrôlé. Nangataka disponibilité tanam-piasana de nanaiky zareo mandra-pasitanao aloha zany de tsy miasa fa mikarakara anao. Efa tafahoatra kosa nge zany ataonao zany ry fidy aka disponibilité ianao mandra-pasitrako tsy andra-karama nge ianao zany ny dikany. Ny vola fitady fa niaina tsy ananandroro mirindra mbola ambony no zavatra rehetra ianao aminy. Efa sitany ianao de miverina mandray ny asako ihany fa aza mana endray arako misaotra ihany na izany azy misy isaorana kia fitiavana daholo zany. Anaty trano kely ary aloha zany de etsena sy andro sakafonao nazao kinao ataontsika aloha. fa inona tokoa moa zany no manakanatsy anambady mifidy taoko ty mba olona tsara ihany izany fa na de hoe zo kely ihany aza amin'ny taonany iza tamin'ny tovovavy teto tanàna
tsy tara tamin'iny no izy manan-katao be. Saingy za ihany nanaitaitra azy. Sala amin'ireny azon'otra eny izy izaka mahita. Impirina hiditra fa vao maikary izy niraikitra ohatry ny beta. Zany no kovena atao hoe fitiavany. Maninona izany no safity. Angaza ty tena tsara tarehy be mihitsy. Anday zany afaliako marina tena tsy mbola fahaloatra zany e. Na anaiko vadika any le tovavy tena tiako indrindra. Mpamoramora ary fito fa soren'ny olona any ivelany ihany ty orakoraka ao. Faly. Ka mandratra ny sofoka ianao fa aza mikikika ohatran'izany. Marina tsy tena te hisaotisaoty be ny tokotany mihitsy any okany zany afaliam-poko zany. Etsy misy no roako malalaka. Mialaka. Ok se fa sepotra. Sady ianao manitra be. Na koa zao raha tsy manao ranomanitra bitofaka be ohatran'izany. Zany mirindra no atao hoe fofona mpanan-karena. Parfum haut de gamme. Raha fa ividianao karazany be dia be ianao rehefa tena mivaditsika roa. Tiako ane ty manja keliko ty. Zakako ihany le sipa tsy nentin'ny koatin'izany izy teto ambony adina marina. Saingy efa voaolana sy afa-jaza vao zakanao. Tsy ampahafiriny zany e. Ny sasany aza boky efa tota maderaderako. Ianao nge malalaka tsy fidiny. Na izany azako. Tokony omeko anao ry mirindra. Ataoko tsy orininina ianao mandrapatapitry ny fofonainao. Promis. Juré. Ho tanteraka tokoa ane zany. Tonga soa atao andapy ianao ry vady malalako. Ty tanàna misy antsika ty no atao hoe Ambohitry Manjaka. Tindry ve ty vilantsika ty? Tena tiako ry fidy sady malalaka be. Tsy mbola nanitsaka trano tsara sy ngeza ohatran'izao hatrizay nipoirany vao masoko. So dia mba tsy eto tany ary azany fa any an-danitra any. Songo kely mihitsy aloha so dia mba maminofy aty za ty. Eo ary. Ay! Ianao kosa tena atao marary be tokoa le izy. Amin'izay no teta tsarako. Ka hoana? Namana mivadiko. Mazava ho azy. Sabako ka. Ka naoritsika isanao no visitiny efitrano rehetra. Daoko. Avy eo dia atoroko anao indray ny any an-tokotany. Mety ianao? Mety ka. Sady misy cadeau de mariage manoko anao amin'ny garage ao. Fanomezana inona koa? Bisikleta sa borety sa kalesa? Mbola tsara lavitra noho izany. Any an. Dia bosiko ty lakleany. Fiara ve? Eny ry tompoko vaviavako. Fidy ataoko inona fiara? Za nga mahay mitondra an'izany akory. Permis aza tsy ananako dia omeno fanomezana ngeza be ohatran'izany ty za. Raisy ty lakle ty fa hainao foana io rehefa ianarany. Permis aloha ianao dia avy eo zariko mitondra tsikelikely. Hitavandra foana zany ianao rehefa hamonjy fianarana eny Ankatso. Sady mba jejojejo fa ho dokotera ndre atsoatsy. Mbola roviana vao vita ty 7 taona. Vitanao io mirindra. Sy mba maranitra be ohatranao io koa ve dia ho lanseseo eny Ankatso. Ma future doctoresse madame Andriantso mirindra. Vadin'Andriamatoa Randriamiadana Fidy Olivier. Ianao koa. Tena manomboka kivy ary mirindra ny tianao tsy mety mahavanjazy ty a. 12 taona kosa ve aky? Natao daholo zao fitsaboana rehetra zao fa zay mipetraka dia afaka tsisy vanina fa lamokany daholo. Ka na za koa aza mbola ambalany aiky ry fidy nefa ngera ny valin'ny fitiliana nataontsika dia tsy misy olana ara-pahasalamana na izana ianao tsy haiko hoe aiza ho aiza ary ny mipetraka le olana. Ka tsy hoe fa impolo kely ve zay ro nirindra na vajaza nandritra ny 12 taona mivadintsika izay? 12 teo angamba izay. Dia mba misy totomako ary ty trano ipetrahantsika ty Mba dokotera ihany koa ianao ry mirindra fa za dia miniminy foana ohatran'izany
déduction scientifique zao no andrasako aminao hoe inona no mahatonga antsika tsy mahavanina zaza aty valy tena tsy makasarotra ohatran'izany. Malagasy avao dokotera rangatia. Rehefa toe zavatra tsy voazavako ara-tsiantifika dia tsy maintsy ampiasaiko ny atodo malagasy aho. So dia mba nanao ratsy olona tany ianao ohatra dia nozonony tsy hiteraka tsony na nanan'olona alahelo. Ha, mitady amin'ny metsiny ange ianao zany mirindra e? Tsy manometsiny ianao aho fa manamarina fotsiny aho. So misy nitodin'ny ratsy nataonao ndray amintsika roa dia izay no mahamomba antsika ohatr'izao. Ny amantsy efa fantatro fa tsy misy. Zaza no manana alahelo aman'olona satria fony ambola zazavavy dia nisoron'olona nitery tamiko ny fahadiovako sady natao bivoka. Misy tody ange reny? Si finonom-paozy zany tody zany e. Saingy raha nyvaliny izay fanontanian'izay ny tianao fantatra dia tsy tsy mbola nanao ratsy olona hatramin'izay nipiro amin'ny voamasiko. Nanampy aza nataoko rehefa misy mila famonjena satria izay no efa nanazara ny ray aman-dreniko aho fony fahazaza. Izay zany ko. Mbola sahirana angasy ery? Mbola misy rapport tsy maintsy rédigéko arak'izay hainga anaty fa ilaina rapitso. Ahoana? Ilainao angano ordinateur? Tsy zany ka. Fa? Misy resaka saika ataoko anao. Hoe ahoana izay ry fidy a? Ka tsy manelingelina anao ve nefa aloha? Lazao fa manana fotoana ianonanao foana na tsy maintsy mamita asa azy. Zao ary andeha miteraka amin'ny mazangahake amin'ny latsinainy ho avy zao misy marchandise saripady be manko avoaka ny miserana tsamba amin'ny herinandro io dia mila olona atokisana ho ny DG-nay tsy anazy dia zany tendreny ho any. Zany a? Farany herinandro dia tavavena raha tsisy olana kia. Atao manjetoka be anao. Zany kosa ve dia hafaly? Odry, rehefa vita ngeny ataoko any dia mody avy hatrany ary malala fa tsy hoe ambolo kokoa akory. Ka zarery kosa raha ve ny atory ato amin'ity trano be ity mandritra ny herinandro. Dia izany dia eritreretinao fa hafaly anahy. Zaho nge ka tsy tia matory rery ry fidy. Fa hainao ihany ny antony. Nefa dia ilozanao rery ato tsy mety kosa izany ka. Eo rehefa hitondrako andarana be dia be anao rehefa miverina avy amin'ny mahajanga e. Izay tianao entiko dia hoentiko daholo. Na vatana baobaba aza. Eo moa e. Tiako ange ity dokotera keliko ity e. Mamy kely aloha angena. Mahafinaritra ery aty moromborony mahajanga ity zany. Afaka naka congé melony manko zao mirindra. Nientiko nanaraka taty izy dia niaraka nakafiny akantony amorontsiraka taty izy iro. Nahoana tokoa ary izy zay ihany. Sambany amin'izao mantsy mba sarahana ireo toerana hatramin'izay nivadinay. Mba nisy zaza zao tao an-trano mety mba afaka mifangina amin'ny rindra. Zay indry miangatra ny tany mitady tsy homena fa ny tsy mila miteratera-pola sy mameno tanàna eraky ny soavasamolotra rehetra soa. Dia masoko ve mandrosa hijoary dia tazako ny tsilailay iray ambony torapasiky ry. Tena le ry mihitsy io ka. Fa maninona tia koa le zalahy io. Joary oty. Miaka mamarina. Ahoana le tira fidy? Ela lesy zany eno tena ela tokoa tsy efa folo taona mahery ve sika ity tsy mifankahita? Eno tokoa. Dia inona le tsy vaovao zay ely zay tsy misy le ty. Zao mitondra ny vady aman-janaka maka-rivotra tia Mahajanga zao. Vakansy ny andro dia nentina nivoaka kely ny renivohitra ny ankizy e. Ary lahy zao manao inona ty? Ka avy nanara-maso ny famoahana ny entana tery amin'ny serana tsambo aletsy dia zao mba makamaka iny eto amin'ny torapasiko zao. Ay ve? Mamokatra mihitsy zao orinasantsika ao Antananarivo zao nareo ny teaditra dia voaroko ataoko. Tsy fidy ny aly tsy fa zao menatra iny efa inlahy ihany fa nila vola be tamin'ireny dia nalay mpanahanao anao foana. Firy marina aloha zao ny zanaka lahy ty. Ny anahy zao retsy maina daretsy ny zanako. Ary efa lehibe letsy ny zanaka lahy zany ny vatana fotsiny lesy io la tsy ampy taona reo.
lehilahy zokony izao vao 14 taona. Le vavy-pitsapitsany kosa 12 taona. Tsy efa mitovitovy amin'ireo zanako ireo ve zao ny lahy? Mba miangatra lesy alary joary. Ngaly ty izay sy mivadiko mbola mifampiteraka. Aiza koa lesy? Tsy niteraka ve naro? Laha ny aiky mihitsy izay mivady e. Mivola fotsiny lany anaovana an'izao karazana pikiliana rehetra izao fa tsy misy milaza mazava ny antony tsy mampiteraka anay. Mampalahelo koa lesy zany ka. Eny e, tsy hitako izay ambara lesy fa dia mahery iza. Fa hono tokoa mivady ihany ve zany laha sy le tovovavy kely tany ambony adiny iny? Ka eo indrindra isika izao ry joary. Hoe ahoana ry ty? Dado? Manapa-dresaka koa le kalakely ty. Be ody amin'ny zavy efa mangatsiaka beka. Nga ianao tsy mitondra akanjo mafana kosa e? Mitondra fa mbola mangatsiaka foanako. Mandrivotra be koa eto amin'ny tora-pasika eto. Ka tsy mahazo moderery any izany ianao hoe atsoika dia hiara koa tsika kely mianaka e. Sady efa fotoana fisakafona ihany koa zao. Ohatr'izay. Ary tsy miarahaba olona koa ianao tiry ny antsa fa mivandravandra fotsiny a. Oay, manahoana toko? Salama tsara fa ny anja manahoana? Salama koa. Namany dadaka io ny anja. Monsieur Fidy ny fiantsoana azy. Fa mahafantatra Monsieur Fidy azy. Dia toraka izany koa kilpisy kely a. Satria mahafatifaty ery lesany zanakely zany ry joary. Izy aloha dia izany mihitsy e. Sady mbola matory eo akaiky ny dada sy neny moa ianao io. Tso. Vazovazoko kanjo izany fa andana tsy hoe mizary ny anadanao e. Mitaresaka kely amin'ny Monsieur Fidy fotsiny a dia eo avy a. Eny azy. Iverenako kely resantsika amin'ny raha laty io. Lasa vadiny lahy tokoa ve ho le tovovavy tany ambony adiny io? Eny letsy ry joary a. Mivady tokoa zahay. Saingy mbola nandalo an-tanatohatra maro be vao tafavoaka mpandresy mibandy. Zany? Saika tsy nanaiky mihitsy any izy e. Saingy mety matikena maso tamin'ny sono ataoko azy dia nanaiky any kalakely tamin'ny farany. Zay ngamba no azoko amin'ny tinana azy letsy a. Zavatra tsara nge zany le rehetra e. Efa nodivetiny aloha zany no nanonatsakainako. Zay aloha dia marina. Aleo fa horesahako rena alavadiko dia mandalo any aminareo zay amin'ny herinandro iny e. Zay efa mianaka raha teo verina mody any arivo amin'ny lakamisy zao. Kristika mianaka avy kely. Mety letsy zany ry joary a. Sady mirindra zao a. Congé 15 jours izy amin'ny herinandro. Ay, dia malalaka tsara izy raha ara-potoana. tena mety zany ka. Ka na hijanona na vakansy zany aza moa ny ankizy mandritra n'izay fotoana izay tsy hitako izay olana. Tenena aloha fotsiny ary rehefa ho avy nareo. Eny lesy e. Voaraiko izay. Aiza tokoa no misy ny tranonareo? Tonga soa aty aminay ry izy efa mianaka. Misaotra lesy. Misaotra ry Fidy a. Izy no mirindra vadiko ry zareo a. Valy mahafantatra. Izy kosa no joary ny mirindra. Mpiara-miasa tamiko fahiny saingy efa nialy le ry. Ay. Izato sy vehivavy zato kosa no vady andefa mandriny. Ry anala no anara. Faly mahafantatra tompoko. Ireo menadar eo a ny ankizin'izy roa. Ikiady lehilahy ary ianja le vavy kely. Dia faly mahafantatra nareo efa mianaka izany dia sady faly ndray koa mandray anareo atao tokantranonay. Dia misaotra anareo mivady ihany koa nandray anay. Ka ho farana resaka fotsiny ve reto vahintsika reto ry mirindra fa dao mba horosona zavatra ka. Ohatray marina. Ie, variana be koa ay. Andraso fa niraka andraso etsena vetivety a sady akan'le ranom-boankazo efa mba nomaninao ihany. Nosotrotsika eto. Aza misahirana rery izy mivady a. Aiza dia niraka olona etsena any alavitra be ihany fa sy voninao aroso e. Hita ho a. Zay hoe ke aroso ny mirindra fa aza mamorona. Sambany kosa ve nareo ny tonga ato aminay dia ho jerena fotsiny ry anala. Tsy mety aminay izany a. Izay afa-poanareo mihitsy izao no ataonay androany. Eka anary. Mazoto toerana daholo ary ireo fa karakara vetivety a. Madame Mirindra. Ahoana kiny anta? Afaka manaraka anao any an-dakozia any ve sa? Akara ninanako fanafody amantsy. Aza mihetsika eo ianao fa alaiko ny ranonao e. Anaraka anao any ako. Andao arako. Ndry, fa ahoana koa reto fanafody be dia be reto?
Ornianja, mbola kely io ve ianao dia manaraka traitement momba ny fo sahady? Ahoana nahalalana an'izany? Ka ianao dokotera? Zany Ary tokaka be ianao? tanora be ianaoko, nefa efa dokotera sahady. Tanora hoana koa e. Zaho efa 30 taona ange. Mbola tanora izany ry Madame Mirindra. Tanora tsara tarehy sady manan-karena. Be filaza koa kindrity a. Marina Rofina raha vao toanao izao. Ianao zany izao efa manam-pahaizana be. Boka marina. Izany efa vao classe de 4e. Aza maika izany. Tonga aminao eo foana izay irinao. Engany. Varindresaka tato an-dakozia tato fotsiny tiantsika mianaka fa andaontsika ho any amin'ny salon amin'izay ka. So gaga eo ny olona hoe lasa izy reto. Tahory. Nahita taxi brosy malalaka ihany fa izy mivady toery fidy a. Vao tonga teo amin'ny are zay dia efa nisy taxi brosy nandalo. Ay kosa. Saika iantsonao mantsy hoe atero amin'ny tomobila antsika trany an-trano ry zareo raha tsy misy taxi brosy mihitsy. Ny andro raha teo efa ny maizina. Aza manahy ianao fa tafody sao matsara reny. Amin'ny valo sasany alina reny tonga ny Ambatoberra tarandrindra. Zany. Sady hitako mifandray tsara ery ianao sy nianja androan'izay. Ary ny mampanjonitra. Tsy maninona ka. Anompoka ny ray ianao a. Teneny rery Mirindra raha misy olana iarahantsika mamafa zay dia kopokoponina ohatran'io ka. Dia mbola misento ihany izy. Inona le mampisento e? Nianja rery fidy a. Manino nianja? Nanao fihetsikana ana fotoana anao nga izy? Lasa fotsiny saiko nahita azy dia nandinika hoe ahoana ke? Hoe nitovy taona tamin'izy iny zao ilay zanako raha velomaina so matsara teo. Zah indray ianao. Isaky mahita kizikizy vavy ohatran'ireny dia mamofo tamandro foana. Efa nomen'Andriamanitra fiainam-baovao ianao zao dia aza hitodiana tsony ny lasa ry Mirindra. Manjary makarary fo fotsiny. Azonao zany? Zinona moa zao toerako ambony misy azy ao e. Sy ny arena ananako raha tsy misy zanaka anara-po amin'izany ry fidy. Tsy tsapanao zany. Efa taona maro kosa angeitsika izao no nitady vahaolana sy ny fomba rehetra azona zaza fa tsy nety aky e. Andao ary anangan-jaza raha zay mahate volana ny sainao. Anangan-jaza? Eno a. Ka vao teriteraka foana moa vao isy andova. Eritrereto tsara zay fa raha mety aminao dia taterahantsika. Variana mihitsy ny anja mamaky an'ireo boky momba medisina reto Oe, azy tsy hitako mihitsy dokotera. Zany ve? Efa ela be nga ianao nijoro tao aorianako tao? Efa minitra maromaro aho no nijoro teto fa tsy tsikaritra ao mihitsy. Zany no lazako hoe variana be ianao Tsy misy zavatra azoko mihitsy azy reto voalaza ato retoko. Ohatran'ny hoe voasoratra amin'ny teny tsy fantatro. Aiza koa dia hoe voasoratra amin'ny teny tsy fantatra ary nianja. Hitako. Mbola tsy mifanaraka amin'ny mari-pahalalana nananao fotsiny izay lazainy dia izay mahatonga anao sahirana rehefa mamaky azy. Tena misy teny hafahafa be nge ato anatiny ato ry dokotera e. Zany? So mba tsy te foantsay azy to fa teny nanjely. Mba mampiomehy mihitsy ity zazy ity Tena marina e. apetrao reny boky reny dia andaontsika isanao hiaraka hivoaboaka ny ivelany ihany. Aisaka hatramin'izay nahatongavanao taty aminay tsy mba mivoaka n'ity trano ity mihitsy ianao fa midongizina mijery tele sy mamaky boky fotsiny ataonao ato. Kiady zokonao azy zao efa nahazo namana sahady. Dia andeha ho aiza ny efitsika ka? Andao fotsiny dia any mahita izy. Andao. Wow, sasha dokotera, tena tiako be ty vangivangy volamena fitinao anaty. Zany Efa ela mihitsy naniriko anana totoa fa tsy nahazo mihitsy Lafo be olo mantsy izy tono sy dada sy ny eny dia tsy takatry ny volany. Dia tsy nivitanany zareo mihitsy Fa tena lafo tokoa nge le vidiny teo e. Nefa dokotera tsy miady varotra akory fa to dia nanome volan'ilay mpivaro. Rehefa nahazo aky dia izay ny zava-dehibe fa tsy ady varotra no atao hibahanao an-tsaina. Ary mitandrema tsara so very iny
tsy ahita vangovango tsara tare ohatran'ireny tsony ndre raha tsy makaty aminay indray. Yes. Aza matahotra dokotera fa olon-tandrovako tsara ty tsisy akana angalatra zany. Tsy eto mihitsy aloha ianao miofo tetaka be fa tsy ampafakasiako anao mihitsy ny fisaorana lava renireny ka. Merci beaucoup. Oay, fa ino ty metsapitsapy be ty ry anja? Oako izay fa mitambesatra be ndrika ha. Ary tandremo sao voadonandrio fraiamay io. Oka hoa be tositosy zany ra zanak'olona. Joviana indray zany zasikady niverina anaovako an'izany ambotry manjaka ary dada sine. Dre, fa tamana tany angaty ty zanako ty niteverina sahady. Ie, tamana be mihitsy ary dada. Tsara fanangy e dokotera mirindrindry dada sineny. Zany a. Nentiny tsangatsangana foana tany sady nafinaritra be daholo ny toerana nitondrany anahy. Dia nahazo fanomezana tsara be avy amiko koa zasikady. Any amboada tsara noho ny an'ilay kady be lobe iny. Jereneny angety e. Hitako mihitsy ny vangovango volamena mipetaka amin'ny tanandriny. Kiady koa aza toa nahazo baolina foty vovobeko. Nampetaindry dokotera mirindra mihitsy nareo dara izany ko. Anoa e. Za zao rehefa lehibe dia anao dokotera ohatra ny dokotera mirindra. Ianao koa zany. Ataoko ngeza be ohatra ny vilabe any io koa ny tranoko dia vidy fiara tsara be ohatra ny io za. Tsara loatra zany fihinanao zany ry ny anja. Fa mila miezaka indrira tiandreo tanteraka ny nofinofindry. Noho izany menara tsara raha te ho tafita. Any Ena ry neny fa hono azy dada sineny? Maninona ho ara asatsika ty hatrany misy fidy dokotera mirindra amin'ny aniversairako e. Amilady ve? Ie, ngasika tsy hanao fety amin'io. Fenjo 12 taona amilady nge azy dady. Ahoana zany reniny? Nga moa misy azo lavina ny fangatany zato vavy tokana miantavelony zato e. Ampandrenesy meloha ary izy mivady sao dia sanatry tsy afaka. Oe, misaotra dada sineny Ary ndana amin'izay ndry matory fa mbola ifo maraina andeha anatra raha pitsoka. Tsy loza indriny sisika mpivonina mivady eo. Maniry fandriana fotsiny efa izay fa tia atory. Misaotra tamin'ny fahatongavana ary izy mivady Tena faly le vavy tokanay. Zany raha misy niditra tamin'ny sainy mihitsy izay fetina tao azy fa ino anao ry sabe anomenareo azy iny foana ny fipininy teo. Tsisy isaorana ry zareo mirindra koa nge ny safidy an'iny fanomezana iny. Tena nahay misafidy tokosa ianao ka. Zany. Tena tia mizina nge ianao io ry mirindra. Aihi. Tena mahagaga anay mihitsy. Tsy misy andro iray tsy hanonona ny anaranao atao trano ato. Asa nataonao inona loatra sy ny vavy tokana iny tany ambotry manjaka tany fa voavy nanao vakansa tany aminareo izy dia nanontany hoe roviana indray ho no iverina. Nga. Inona raha tadiavinareo mpivato ataoko azy eo? Mba hatoroy kely tokoa aloha ny efitranony fa izay ty andeha nefa izy tsy hitako akory. Ao ambony rianao re izy ry mirindra. Le efitra voalohany eo kavanana no misy an'ny anja. Ay, hiakatra vetivety any ary aloha e. Ano velomaso so tratrariva ty koa izay mivady. Raha tsy efa matorin-dray le kalakely iny. Be toromaso koa ndry ny zanaka iny. Dia any anaty fiara zany aloha miandry anao ry mirindra. Aza hery ianao fa mbola lavitra ny lalantsika. Eny re, vetivety fotsiny Maso miditra ve o? Efa matory tokoa ty izy. Ndry zany faminany ty zasan'le nonory ny vidiko azy. Sambatra ny olona mananjanaka. Mafatifaty ty izy. Mampite hanorokoroka be ny tarehany. Andeha hivoaka so anaitra azy eto ka. Mitsiritra ny tsy an'ny teny eto fotsiny. Maika hanitatra ny rasa-po mbola tsy maina. Tafandrimandry eky ny anja. Manaraka indray Ndry, fa inona zany zavatra voahitsako zany? Toa folara amin'ny loko manga tanora. Dia efa vasobasoka. Inona zany soratra amin'izany? RFO. Inona koa ny dikan'izany? Anarana nafoizina sa inona?
Zany koa ataoko mampiasa ny lohako eto. Navaloko eto ambony latabatra eto folary ity dia ivoaka ato aka. Ny olona atao veloma azy ity efa ny milanitra fahaenina. Amin'ny folo sasany alina veketsika vao miditra ny trano. Maka mihitsy ty fitohanan'ny fiarakodia ity ka lany eny ambonin'ny tomobila ny fehatany rano. Hita kiry malalako. Aha, izaka. Zako ngamba dia andro dia atory fa tsy ahinana sakafo tsonka. Mbola misehatra be ny kiboko tamin'ilay anim-pitoloana roso ny zoary mivady antsika teo. Na za koa aza nge, ngainao rery. Di, ary iny ty folara mangamanga maraikitra mipoaketranao ty reny indrindra. Taizy ty. Wai, loza marina. Nanaraka aty le folara mangamanga hitako tao amin'ny efitranony anja. Ny anja? Vao hitsako tao any efitranony tao izy ino dia navaloko teo ambony latabatra. Izany vao sariky mipoaketrako indray dia nanaraka ataty. Marina raha tsy mipenipenina izy zao mitady ny folary iny. Hoe RFO? Sala amin'ny hoe fanafoezana ny anaranao RFO. Randriamanana Fidy Olivier. Zany e? Midirana zany ah. Hitako. Aleo fa ateriko any amin'ny tirapitsy rehefa mirava avy miasa e. Aterinao? Eno a. Ka elo tsy ny any amin'ny any ary. Fa tena tsy tandroko mihitsy ny nanarahany ny zavany aty amin'ny poketrako. Aza manahy ianao fa ataoko tonga ny fialatsinao ary. Zao ve nao ry ny anja vao malala motsy? Hainao moa efa mifiry zao ry zao? Dimy ora sasany ianao no mirava, nefa efa amin'ny fito ora sasany ariva vao miditra ny trano. Fiza mihitsy ny nampianatra anao hidaladala toy izao? Sofa niasana ny dadanao fa raha izy nahatratranao tara fidiana teo ninana mitady kiraronao teo ianao. Ary esory ny capuchon manarina ny lohanao iny fa tsy iny foana ny alokalofany ao. Rehefa miresaka amiko dia atodika ety ny loha. Atodio aty ho aloha fa tsy nondrotrondrika salany mana manjo eo. Esory iny. Aza esorina. Esory malaky. Andriamanitro, finon ty. Eo hoe, lanitro. Tovaky raha be ty oronao. Sady misy diatanana ngeza be ny tendanao. Fa iza namonanao tandry ny anja. Tsy andeha anatra ny sony ary neny a. Tsy te hivoaka ny ferana ny sony a. Fa iza ho any namono andry. Mararo fatako e. Zany vovoka amin'ny akanjo ny karakely ty. Zereo ny tady kitapindry fa tapatapaka niongotra hatramin'ny fermeture. Teneno aho hoe iza ny kasy tanana andritany. Teneno aho fa aleko any ampianarana any rapitso. Mpiara-mianatra andrina no an'izao sa iza? Ary nakaiza le vangivangy teo amin'ny tanandry iny, le tany amin'ny dokter Mirindra. Totsotsony. Tapaka de very. Sady tsy tianao an'iny tsony koa e. Tsy mila zavatra fa ny amin'ireny olona ireny tsony a. Otsy. Satria nahoana ka? Zay fotsiny e. Tsy mila. Relax. Miatsika indray ny krizy ity. Manimba zavatra be sady mandratra tena. Kiady a! Kiady! Ampio fa manondrana indray ny anabavinao e. Fa manina ny akaratoka mafy be ohatran'izany le varavarana ary Fidy a? Bonsoir malala. Fa ahoana koa tianao mamy be ty? Nanomboka oviana indray tianao no misotro toky? Bisou lo faza be fanontaniana malala. Miala any fa makalolo be anany fofombavanao ka. Hatramin'izay mivaditsika tsy mbola nikasika ataoko izany io vavanao io. Zao anefa ianao tsy menatra akory mivembena miditry ny tokantranoko. Va manala azy kiry serioko fenao koa dia va masika. Ary vipo fingo kely malalako fa tsy mitsotsoka ohatrany io ka. Mesora ianao fa matsiravina ka? Fa lasa matsiravo andresa bady a. Aiko ngefa tsy tia anahy no Mirindra. Fiarahamonina fotsiny antsika atao trano ato fa raha zay fitiavana. Tsy misy avy aminao. Zany no mahatonga anao tsy mety manarara kamiko satria tsy hay anao. Aza mirediredy eo ianao iza nilaza taminao fa tsy tiako ianao? Maninona anao no tsy mety manome taranakana?
Ina tsy efa natao. Fanontaniana adaladalana ianao. Tsy efa nitady vahaolana angamo ty tsikaseinao ty saingy tsy nahita. Tsy anaranga ianao tsy araha ianao. Mialano aza misakorokoroka ty amiko ty marikiriko mihitsy ty ianao ty. Ndana matorany any efitra ambany any fa tsy hiaritry ny adalanao eto kosa ka. Makarary endony miaina ny fofotokanao. Ary to tsy naterina akory le folara mangamanga ny anja fa mbola ty anatin'ny entanao ty ihany. Ny anja foana. Vao sokatra vavanao io dia ny anja. Ka tsy ianao mireniko. Ianao angetra atakaro zaziny re mihitsy. Azonao manamboara rianina raha tianana va tsy zanak'olona tanarahana lavy. Manginy toromaso atrehana fa afidio ny vava fa mahasoso paty. Dany ianao Ferdinandro dokotera, aza manatokatona ianao fa tsy te ahita ny tavanao kory Ny anja fa ino ty ataonao? Olon-dehibe nge io miresaka aminao io fa tsy zazakely akory mba manaja olona ianao fa aza mamingavinga toy io. Mivalefotraniko fotsiny ianao tsy te ahitanao tsony dia noho ity folara mangamanga manaraka amin'ny poketrako ty ve no matezitra anao amiko ohatran'izao ry ny anja? Tsy tandroko nge aky fa tsy hoe fa nahiniko kory nitondra azy tany an-tranoko Niveriko fa efa natero monsieur fidita aty aminao izy ty ho malelatsinainy kanjo adininy indray. Izany nandehanako aty vao maraina anatitra azy aty aminao sady lalako mandeha miasa ihany ty lalana ity. Zao apetrao eo ambony latabatra ny zavatra iny dia miangavy anao hivoaka ny efitraniko. Fa inona ary ty lazain'ity zazy ty? Laza marina atao bokariny eny tsy tiako io vehivavy io ary alako mainty mihoatra noho izy ny vadiny. Andray fa ny latabatra ny naninona anao? Misy toetra miala tsindra natezitra anao no nataoko ary aza misetrasetra loatra ohatran'io so maratra eo. Izy ve no nitratrevatreva tsy mahalala fomba dia ianao no miala tsindry mirindra? Tsy mety kosa zany Ny anja raha mbola miteniteny foana io vavanao io dia miala tsiny fa tsy maintsy kasy tanananao oka rery ny anala aleo andeso ampitombo ny areti ny fijanonako eto ka azafady rehefa sendra zay zazaratsy taizy ianao tena miala tsindry mivatany amin'izay torahako amin'ny sotro be eo ty ny farany milaminina ireo mianaka fa handeha aza be desina amin'izany izy fa hosahirana io indray ange nareo mivady raha mihetsika eo ny aretiny mamerina fialatsinika tsy misy tsino zay fa lasa dia mbola tezitra amiko foana venao ry mirindra aiko izao fa ena masy tamin'ireo mpiara-miasa aminao fotsiny no nanekenao hiditra amin'ny fiarako teo raha sitraponao dia tsy nanaraka taty amin'ny restaurant taty akory ianao efa mifona taminao kosa angery malaly efa ninina taminao fa tsy hikasika tokantsony dia mbola hiavina vonanao foana ve irindra mba mitenena moa fa tena mila tsy ho zakako nge zao fahanginanao zao tsy tezitra aminao izany tsony ary fidy miasa be fotsiny saiko dia te hitokatokana zay ka inona ary mampiasa saina mivadiko hoe lazao aky fa irahantsika mama natao ifanoana angetsika matombo vady sa tsy zany tezitra be amiko ny anja za indray ny anja fa ony nanatitra le folarany tany an-tranony aho maly dia ndroadroasiny teo amasondreniny sady mivazavazainy be tsy mila manantokantona azy tsonony dia tsy mila miresaka amin'ny tsony koa otry fa ina koa mahazo an'izy azy iny tsy haiko rery fidy asana misy ifandraisany amin'izany zavatra nahazo azy izany fa gogogo ny tomany be hony izy no tao an-tranony afaka malereva fa naninona hony tsy niteny ninninona hony izy ny zavatra tsikaritry ny reniny fotsiny dia nosombovoka ny akanjony sy ny kitapony naratra koa izy trany hoe nisy nanan-kenda ny anjera tany an-dalana angamo na niady taman'olona tsy haiko ka vava koa zany aza mampiasa aloha amin'izany koa aloha ianao ka ianao nitomponantoka ny fahavazany no ianao indray nitotra ny dezerany hoany sakafonao fa zavatra tsisy tikan'izany zaza ohatran'ireny misy le mampanenina niteraka azy aleo lavitra tsy manana toizay ohatran'ireny raha izany fanana ve ndry ohatrany tsy mazoto misakafo izany mantsy ianao ka hoany malaky ary fa mandeha ny lera tareko be indray amazona vodavody
Ariva be koa ilay menazy teo vao vita. Amin'izay tsy mba misy ray lalana amiko aty Ambatobe mihitsy ny ankizy ny azo nanao menazy tamiko teo. Andro nefa ty efa amin'ny 9:00. Andeha mafimafy saotra hatramaizina aty ka. Sady ny lalana makany trano mbola mamaky vakelakela trano mangina. Oe kosa ny firiorian'ity fiara ty e. Saika voadonana marina raha tsy nahiny aby. Mila masosotra. Andraso mihitsy aloha hipetraka eto ambon'ity vakoty ka. Mangovitra vetivety teo koa ny tompo samy adalan'ilay sofera iny. Ry, fa tsy tia avy ry fiara 4x4 raha teo e. Marina raha tsy rifatra ty amiko izany fototoko noa izany. Mama! Marary be izany lohako izany. Aza mihetsika mahery aloha e. Misy bandy be angeny lohanao e. Dokotera Mivindra, manino eto akaiky tokoa ianao. Fa aiza ry azany e. Aty amin'ny hopitaly ianao ry nianja. Olona tsara sitrapo no mitondra anao taty fa le fiara nandratranao nandositra ho ny vatany voavodona ianao. Mbola manana tena be angano lohanao. Dia nangaria amin'ny fotsiny marina. Be fo ratsy koa ty zazy ty. Tsy hisisika ny tany koa rehefa tsy hamaly. Za koa narary ndony kelakely ty eto. Tiany Johary fa miantso. Vo ivelan'ny hopitaly io zany izy ry anala. Ndeha tsy anazy ny voity aloha velokoloka. Tsy tondra teo mahita ny tany. Saika maty azy dada. Fa nanina ny zanako e. Vata fatsangana teo amin'ny vato mipetrahako araha fa raha tsy izany angamba mipotsaka hatramin'ny tsinaiko mihitsy. Za mihitsy nikendrin'ilay fiara 4x4 iny fa miverena any ange rehefa tsy nahavoandra mandeha izy e. Saika tsy nahita ny dada sy ny antsony a. Tsy miteny an'izany. Aza manaza ny zanako izany fa tsy maintsy ho tratrako izay nahavanina n'izao aloha izao aloha e. Ny vavy tokako kosa aloha tsy aiza miaina. Raha pitso ihany dia ho any amin'ny zandarima mametraka fitoriana. Sy rary ny loatra fikendrena hamono ny zanako vavy izao. Oka reso Johary a. Izao kosa ve ry anala dia mba rariny aminao a. Jereo ny lohany ratsy vaky. Ny tanany folaka. Ny tarehiny jereo ny ratsy mangany. Fantatro ny zany. Saingy aza miakatra be toy io ianao fa tsy havaninina ny hafanapo be loatra. Misaotra indrindra ary mirindra nandray an-tanana n'ity zanakay ity a. Ianao a. Raha tokony nody mazava ianao ty a. Lasa voatazona ala ty amin'ny hopitaly nefa mbola lafim-podiny. Mankasitraka anao dokotera. Tsy misy tokony isaorana ro mivady re zany a. Ny atitiko amin'ny mampitsabo any nataoko ary tsy nanao mihoatra an'izay mihitsy a. Angatadalana amin'izay tokoa aloha fa mbola lavitra ihany le ambotry manjaka. Sady efa mivalo alina koa izao. Misy dokotera afaka hijeren'ny miantso aho a. Ka aza misalasala mihitsy nareo miantso azy raha ohatra hoe misy zavatra miseho androany alina. Enrea. Misaotra betsaka. Mbola mamerina ny fisaorana trano fa tena mananamana tokoa manana anao. Tsisy isaorana re. Nataoko ai sara le lakile any trano teo. Tiako any anaty tomobila ve? Ohatra ny efa ndraisin'ny tanako any ilay izy teo e. Dia nefa aizary efa voazavako ambony ambany ny poaketrako fa tena tsy hitako ato le lakile. Zany efa tsy te hanaitra mifidy. Ole efa reraka ny asa fa izy dia mbola kotapaiko amin'ny trano andray. Ala amin'ny olona maty arika koa ty zaty. Le lakile tato bosiko tato ihany. Relo lovaina varavarana dia amonjy fandriana ka. Sady mbola nenjika asa maraina raha pitso. Aizina koa ato amin'ny salon ato izany a. Raso aloha andrehatra jiro so iakarapoka atao maizimaizina ato a. Ry lanitro izany fahaterako. Fa inona ny ataonao atao maizimaizina ato ry fidy a. Fangaino mbola tsy matory ihany. Raha ranao inona zay ataoko ato e. Tsy izany tokony antany hoe maninona ianao ny tarabe ohatran'izao miditra ny tranony. Nandray olona niarambona ako. Inona?
nandray olona niara-mbona tampoka ho azy dia izay ny natara ary aza vandravandrahanao ohatran'io aho fa tsy tiako ka Oliza ndraisinao tany a iza hoa fa ino ny tia mahazo anao e ary aza fikirinao mahafoatra zao ny sandriko fa marary aka ka tsy amaly azy zany ianao dia raha tsy amaly anao dia aninona sady ataonao inona ho fatarina koa nefa n'izany a fanontaniana tsotra napetrako aminao mirindra Oliza ndraisinao tany amin'ny hopitaly tany rehefa vokoa ny saina dia mitenena rangaty fa tsy izany anarana vazavasaina ohatran'io ha ataonao fa voakendray ahy zany raha tsy izany ianao ho tezitezim-poana amin'ny tsisy dikana ohatran'io mitady asany ty mitady miala ianao fa azak'endaina ohatran' izao e isory ny tananao sevitra maty andaky ty kay andeha amindositra teny mbola mitangologoloka eo ilay atalabe io ka azafa lakle any tomobile teo verena ty ianao ry mirindra ianao ndray dia tsy maintsy ho azoko androanina ho aizanao aiza le anao tsy malala ny raha fidy koa ianao fa dia alala zany ianao androany alina tena enjehan'le marary saina amin'ny fiara marina orina sady kafokafiny be mihitsy ny lala jere trefatrefana be atalobe ty manaitra koa ty telefoniny ty a fino ty ataonao e ny amono ao mihitsy ny tadiavinao a za tsy hijanona e ary za aza raha onana fa mahasositra mihitsy zao afaka miresaka milamina ngetika fa tsy fanetinetika fiarotrozao ty anarabe ty malaly ka fianao ava ajanao ny fiaranao io dia atao resaka tena mbola tsy lasa lavitra ty rara ty mandrahoana ve ianao sa manambitamby a asa tsy fandraisanao azy fa rehefa tsy azo tenenina molo amoaka anao dia tsy maintsy ampiasa hery rediredy andao zany ianao raha lifa tsy misy ho anay korambosanao fotsiny izany eto e any amin'ny tompony gendarme tsika mifampitady allo tapany tena nampiakaranynkala kosa ary ny hafanganam-pandeha amin'ny fiarany a miala tsy ny ary malala fa tsy azo tsy valana ny zandary ty resatsika ty sarobady loatra ka sao dia ampigatra fa rehefa tsy azo ifanarahana milaminy ianao dia tena tsy maintsy elatranao azy zany midikany izany ary maty a trongisiny ty mivodiny tomobilako saroko manaraka fidy a fa inona ary ny atao amity dia mbola tena tsy voatanako tsy ny direction marina ary aleo faranana amin'izay fela loatra io fa mivadika joary a zava-doza loza inona ary ty masevitseritra anao ty malaza be atao amin'ny hopitaly fa nanao accident teny amin'ny digy io ny fiara mirindra maninona tsara tamin'ny alina ony any fatratra tany anaty tanimbary ilay fiara kely mangamanga iny dia mbola ifampisitona anao itsy zareo hatramin'izao ino ty lazainao ry anala tena nahoany mirindra mbola tsy taony izy eo andala-pikaroana azy ny mpamonjy vona amin'izao fotoana izao potika tanteraka inge ony ilay Peugeot 206 niny ny ahina aza dia sao dia voatsindrin'ilay fiarany ao ony izy dia maty lozy zany marina aleo mihitsy aloha iantso any fidy dia hoany aminy hamotipototra an'izany vaovao ratsy zany ambeny tsara ny anja dia atso ihany araha vao misy vaovao mainky endria mafy le tsy mahazo arojoary aizany tany alehako raha sanatria maninina mivadiko mahereza lesy aiza ve lesy efa tamin'ny sivy maraina lesy nampiakatra amin'ny fiara tao tambany efa mivalo alina zao mbola tsy nilaza vaovao momba mirindra ihany zareo tena vaky le tsy nysaiko a aminy resy aloha raha antsika nahita teo fa mbola eo andalam-panatanterahana ny asa ny mpamonjy vona njara antsika dia mitondra mbavaka ny mirindra mba ho velonaina somatsara tiako angele tsy mivadiko indro joary eno a tsisy antony tokony avelomako tsony raha sanatrika aza lefa lavitra ohatran'izany zay na lesy mbola mitady ange ho asika zao hoe andraso mihitsy aloha ela angalako rano any dako sisao sanatria safitra io fenifeny be riny enareo zany tsinne oko zao ka
okizao lesy joary okizao fa tsy maninona ka elako andrasy eo aloha fa akarano amin'ny vera vetivety oka le tsy fahaza misahirana andrasy eo aza aiza moa zany ny fitoeran'ny vera ato an-dakozia ato retsy anaty tazay retsy kay andraso akaray amin'ireo dia finoana rano eto amin'ny pompeto zay ary aloha amin'izay hiverina any amin'ny salon oza mitoboka be zany ary tsy atao ny tevitra mity ve zany feon-javatra reko zany re fa misy inary ato hafahafa zao a eo hoe tena mihity be ty aleo hoe atosika mafy zay Andriamanitro mirindra inela zany miainaka be savasava kina moa zany fa dia mampamangy any amin'ny mandrak'izay zany e dia anaraka ny latsy hoelany koa ianjakely fa aza malahelo ela inona nefa ny nandakandakany ty vehivavy tiany ty faravarany ty teo e jereo zao nivokatry ny atalanao maty voatsindronatsy zoary misana mihitsy aloha anao ety lavidavitra etika ary eo ampiana scotch ny vava sao hitabataba eo ndray zay bizokely eo mitakolaka aloha fa andeha mita mission vetivety any amin'ny lopitalo mivady malalanao verina avy any amakoa dia makanao dia andositra lavitra ny titana ny tisika senao mandra-pahatonotony atmosfera ka natezitra aza moa ianao nga afaka anao inny efa eto ampelantanako mianjary malala zay fa lasa vetivety andraso tsara io faty io tena miketsa be zany tady zany raha be mihitsy ny tanako mivatotra ato an-damosiko ato inona rena ataoko Andriamanitra hipetra-potsiny ve amin'izao fikasany mifidy amono ny andro zao fa inona koa nefa ny antony ary tia joary voatsindrona tsy teto imasoko tena maty tokoa ve io e trika be mihitsy ny raha an-damosina mampiro ato fa tena tsy hitako izay atao tsy mampahita toroko ty efitra amin'ny hopitaly ty ka zarery vera nga sisany marary tafajanona ato amin'ny somborato io marary efa nyray efitra tamiko taty efa lasa noto daholo ny nilaza ho any amin'ny visite koa nefa hatramin'izao mbola tsy miverina ihany maninona koa ary data no nijanona tany ambotry manjaka tany fa tsy miverina nanao kary data ty e tsy hitako mihitsy izay nitsitserany an'le monsieur fitin-dozy iny zaho koa tsy te hiteny amin'ny dada sy ny fotsiny fa no indrangahy iny nahatonga naratra sy nosombovoka tamin'le indray arivo iny nentiny anaraka azy tamin'ny fiara dia rehefa nandalo teo amin'ny toerana mangingizy izay dia natosony mafy hivoaka amin'ny fiara sady nondrahonany nahoana kosa natosika mafaotrana any monsieur Fity maharary ange izy teo e tsy rarahako nahafaty anao azy kay vaky anao izany oroko izany mandeha raha be mihitsy sotra ny teniko aminao ro mianja raha mbola tianao no velona dia aza mitakosokosina ny mivadika intsony monsieur Fity ty tanako ty any nge dia fa ampianaisitra ny andrily tialakely ty e mbola sationa amin'ny fotsiny le nataoko teo iny fa raha mitady mafimafy indria dia homany teny zao ny lamba mena mazava fihinna ny tena androny inona ny tsy tiavanao inona ny raha tsy nataoko ny tsy avelanao mifanerasera amin'ny dokotera mirindra mihitsy tsy naditra taminareo mivady ange zany naniratsiranareo monsieur Fity zay fotsiny fazabe fanontaniana ka tsy etsoka ratsy sa mitady kado
samytadikatovy eo aza kendanao akataratoa ary lasa koa mandeha any am'izay fa sao delerako ny antseo sasaboto mahery fitana nanenenako mihitsy nafatarako an'ireny mpivady ireny mba marina o tsy tomaty ny jiro angady amin'ny hopitaly koa mba misy tapaka jiro izany drekaka maizina be tsy fakahitana ato faiza foana koa ary neny iny kosa fa efa miverina ka efa natahotra be marina oay da tofidy manakory za tianao raha afako maniny eo avoatrany eo ianao efa tsy ora fa mangena ntsony ange izao efa alina loatra tsy tianao angamy mahita efa ela ingany ny andro tao ivelan'ny taoro ny anjy saingy izao am'raika ambe folala izao vao tsy misy olona mivezivezy ntsony eo amin'ny couloir ao mafiaina ianao ka saingy mialatsiny aiky fa tsy ianao foana nyvato isakana tsy ampanoloso ny fiainako fa ataonao iny antsiny atao velomatreo ny tany dia ataovy baibay dadasineny ary docteur Mirindra aza manantona ianao aza manantonao mama fonjeo aza mihetsika apetrao lahy zanako ondry joary gasy mbola velona le tsy vanity kay Mirindra raha rengezany direkta be zany nitsana mihitsy nifoko anoloana marina kay sahazanao koa zay ka io rasy fa io tonga de kezao andao asimenao to ny tanany so andratro leo ndray tsy fa misy inona tsy zany fonary zareo tena fona fahazagenjainy ay mahay milefitra ihany lahy nefa miseho azy mafy be mifona ho ay mitalao mariny ataon'ny lahy fahafaty angany tsy atokantsina ataon'ny lahy taony damosiko mefy tena hoenjany lahy nefa za malemilemy ty aza tsy matin'ny lahy fa ahoana kosa zao rifidy maninona ny tadiavinao mifofona ny an'ny vady aman-janako melary anala mifona aminareo rehetra tena milela palady Mirindra mba eza da kako ty reny ve ny zavatra nataonao dia miefitra ianao fa ho vitavita foana fotsiny amin'izao fa nazavana no ilainay fa tsy nifonina lavareny avy aminao rifidy lazao aminay eto eo amasin'ireo gendarme ireo inona ny anton'izao rehetrarehetra izao ka teneno eto ny fanazavanao fa liana be daholo izay rehetrarehetra reto ahenao an'le izy malala azalahy marenina zanakao akiny anja inona fa ty lehilahy ty ve mamony roro fa zanako ahoana koa ny anja ny anja le zaza lazainanao fa tsy azo tamin'ny 10 taona lasa ry malala aza vao tsara fa tena tsy azoko rifidy velonaina soma tsara ny zaza nateraka ao tamin'ireny fotoana ireny fa tsy maty zany ry Mirindra maninona mamazy vazy avy ianao tsy lesy tena matotro zany zany tomponantoka tamin'ny fisarahanareo mianaka tianao loatra ary Mirindra ary naniry mafy ny anambady ianao sangy tsy nety tamiko ilay nitaiza zanaka mpanolana andrekako voateraka noho izany ny zanakao dia nanaovako aferafera tao amin'ny tompo-pahasalamana na avoako ako tsokosoko izy avy eo ary navalako velona tany andreninyvano matro lehilahy tsy vaniny ianao mieritreritra fa afaty azy zany kinanjo nitselatra mifoky raha nahita n'ilay folary mangamanga raikitra tamin'ny poketranao ilay indray alina iny tena andrandria manana fidy Olivier tokoa iny folary iny moa zany raha marina fa nafoezana ny anarako ilay soratra hoe RFO ry lanitro iny folara mangamanga iny namonosako n'ilay zaza raha nandeha nanary azy tamin'ny 12 taona lasa saingy tsy naomby moa zany ny fikasako satria nipody le zaza kehitriny na nitsingery taona nahaterahan'ny anja aza dia andro nahaterahan'le zanakao mihitsy ry Mirindra lay andro sy daty ary taona nanariko azy tany andrerin'ny rano zany nahatonga nandrahonanao tsy anatona ny docteur Mirindra tsondry ny anja ary nahatonga ny fikasan-dratsiko amonanao tamin'ilay fiarakatikatin'ny orinasa Omaly
Ay, mbola ianao koa zany ny tao ambadiky ny fanisehana ny zanako tamin'ny fiara. Za tokoa iny ry anala. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra rangahy ianao a. Tsy mataho-tody, lehilahy tsy vanina. Mifona vadiko. Dada sy neny a, porofo amin'ny oranga tsy manjary io fa zanakareo fa tsy arak'izay lasainy izany. Satronay dia satronay tokory ny anja saingy. Saingy ahoana? Saingy marina ny voalasany. Dada. Natsingevan'ny rano efa saika ilentika ianao no nalaiko rehefa avy nariany fitoteny andrenin-rano ry ny anja. Rehefa nampahafantariny tany am-piandohana mantsy fa tsy naniry ny taizanao izy fa mirindra no nilainy. Nandray ny adito koa noho izany nanavitra anao. Izy ny tsy nilanao fa za kosa tsy nanary ny taranako izany sombony aiko a. Taranaka? Aina avy amin'ny aiko ka tiako ary tsy ho ariako mandrakizay ry anala. Joary a? Mamela ary mirindra. Tsy tao anatin'ny kontrahanay sy fito ny anolananao saingy tsy nahatoatra ny fahalemeko a. Maninona? Dia nahavanina n'ireny zava-mamofady ireny taminao. Andriamanitro. Finy ty loza lazainy Joary re. Angatsy hoe zaza nisy nanary fotsiny ny anja dia nalainao ary natsangatsika mivady. Ko nahoana no lazainao hoe zanakao? Andrasy fahazavaiko hoe. Raha tsaronao ry anala dia voaroaka tamin'ny asako tamin'ny 13 taona lasa noho ny alatra nataoko tao am-piasana. Narary mafy nila fandidinika hiady lamatoantsika tamin'izany. Ka nila roa tapitrisa arak'izay aingana mihitsy sika hitsaboana azy. Nangataka vansa tao am-piasana saingy tsy nahazo. Ka nalay mpanahy nanao taratasy osoka mohanina vola-tsokosoko tao am-piasana. Saingy tratra ny fikasan-dratsoko dia voaroaka ny lehibe ahy ary lasa somero. Fidy iray no mba nangoraka tamin'izany. Ingy rehefa niangavy an'ilay vola taniny aho dia nitady takalo n'ilay zalahy io. Hoy izy tamin'izay hoe maro fa raha tiany lany ahazo n'izany roa tapitrisa ariary izany ety amiko dia ataovy aloha izay zavatra nangatahako amin'lahy. Fa zavatra inona foana e? Tsy hanao an'izany aho fa aza mivazisitra amin'izany lahy. Nareo ve mba misaina e? Tovavy kely kambotsy mipetratra eroatra amin'izany ve lesy dia mbola tadiavin'ny laovonona ihany koa ny biby fiompony a. Mety ho antom-pivelomana inge lesy ireo e. Ka zay indrindra. Mba zavatra fahay letsy fa tsy izany kosa tena miangavy a. Aza terena anemba fiainan'olona lesy. Mampalahelo ange ho azy zany hoe 17 taona kamboty mipetratra ery sady miady rery amin'ny fiainana. Avy ireo lesy ilay zanak'olona fahazam-potehana kosa. Ka na zay na tsy mahazo ty amiko lahy na ariary azy. Finona nefa ny antony. Milaza lahy fa raiky pite amin'izany tovavy izany nefa tadiavin'ny lasom-parana izy. Zao ary azavaiko an'lahy miseho milay loatra izy sipio letsy a. Tsy mety ko tiana mihitsy izy fa reo koa maro be ao anaty fisokon'ireo foana no tsy anekeny anambady ahy. Efa manana antom-pivelomana hono izy ka tsy mila lehilahy hampakatra azy intsony. Tsy hanambady mpanan-karena hono ny tanjony fa ho lasa dokotera. Zany dia mino ve lahy fa raha isolona aminy ireo dia ho tian'lahy izy. Aza mba manao eritreritra tainginoatra an'izany kosa ka. Tsy manam-pitiavana an'lahy zany tovavy izany matoa tsy mety araka amin'ny lahy e. Ataon'ny lahy inona nefa sy pakely 17 taona. Zany ve tsy mbola miala sakana? Ka tiako izy na mbola zandriko 12 taona azy. Dia raha tratra ny fokon'olona amin'izany dia mba hoana ka. Sady afa-baraka ny maty dariko. Tsy misy fokon'olona mono an'lahy zany fa ataovy milamina fotsiny planina dia raikitra io. Ahoana? Dia inona nefa le atao? Tsotra be, in'olona tsara. Araraka lao amin'ny fisokon'le akoho mipozina mafaty dia vita ny sokola. Sarotra izany sady tsisy raha latsaka fa 10 minitra dia vonona. Azo lahy? Ko maninona nefa raha ataon'ny lahy? Ilahy mila vola fa tsy zako. Tsy mila le roa tapitrisa indrainga lahy. Itsaboana ny kiajana kely moa. Okey ary. Aleo fandinika kely dia mamevaliny an'lahy arak'izay aingana indrindra. Dia vola roa tapitrisa kosa ve no namitehanao fiainan'olona ry Joary? Raha tsy nisy an'izay ange sitrana mihitsy kiady lamatoantsika ry anala. Na zany azy. Raha azoko tsara zany dia zany izy ry mirindra. Za le lehilahy nitrankeriny tao amin'ny efitra fatorianao tamin'ny 12 taona lasa. Raha tokony mijanona teo amin'ny famonoana ny biby fiomponao ihany fanarahana izy fidy dia tsy naharitra ka niaza n'ilay tovovavy ny lazainy fa tsara tareka nahataitra azy.
Zany hoe zanatsika sy anao ny anja mirindra. Lelika laty ty Androany. Ry anala mba moramora ihany kosa taperiko ny any ty Androany. Lozinina re lazainy nde tolondehibe rehetra izany milamina aloha ry anala. Oka izay fa soa ampisaviritaka ny ato amin'ny hopitaly eto titsika ko. Zany ve dia mba mety ho indria? Tsy rariny izao saingy efa andray ny valiny ratsy nataon'ireo ary tsy misy ataoko afabely ireo fa tsy maintsy hitory ary angataka ny sazy enjana indrindra fa aza matahotra. Efa nanenina re izay fazadoramba tombony izy hita ho aly izy. Akombolo ny vavanareo fa sao dia mba tsondroniko ny rano mangatsika eo marikoriko faty. Io indrenao ry ny anja aza tositosika izy fa efa be ny zioganetiny no ratsy vitako taminy dia mamela hany dady ianao zany zanako tsy mariny izany dada tsy mino an'izany mandainga ianao ny anja mila tany ianao fa azakazikazy tsy avatako ny tananao tsy mila reny efa voaolana tsy mila nao reny koa fa mesora ianao ny anja ry anala andrengo fa tsy mahafantatra anao tsy tianao ary tsy tianao mandrakizay aza tao an'izany any ny anja mandratra ny foko ange izany teninao izany marenina ve ianao reninao ange tsy misy lako anao ale ny anja. Zasy ny vilabe sisa izany no miresaka fa vitatro ny aminay izy vedy 15 taona trano maizina ny sazy miandry azy noho ny eloka vitany tamiko. Zoary kosa ny gadra 10 taona. Tenao no fitiavana tokoa ve navitany vedy zava-doza sy mamofady ohatran'ireny? Tena tsy mety mino no saika ohatran' izao. Dia tena tsy hita amin'ny endrika ety ivelany manao ratsy ary masana dia olona tena akaiky ny tena ihany ary le zanako nahilikely nohatra ny vaka ao vao narehetra tamin'ny fanolanana no nahazoko azy tao. Indrisy mantsy inona tsony izany no tena leo be ny fisiako leo tofoka alay fo Andriamanitro. Fa maninona eny ny tomany? Inona izao mampilokana eto an-jaridaina eny? Fa maninona tika ianareo mianaka azafady Miarahaba monko tsy vita dia izany sady ny fanontany indrindra mirindra. Tsara varinareo misatrakia. Tsy mahay masanjo veneno ny tirevaka eo amin'ny seza eo an-jaridaina eo sady tsy manao satroka akory. Mba fafamono izany maso finna ary ty atondry ty finna nefa ny ataonareo aty amiko aty sady tsy mampilaza fa tonga fotsiny dia raha tsy tato aho izany dia ahoana? Nijery anao ny inona tongavana eto aty ny tinioniko ty koa dia masika. Nivoaka ny hopitaly Androany akiny zanak'indriry mirindra dia tsy nanaiky mihitsy izy fa nidova aty amin'ny dia izao tonga aty izao izay mianaka. Dia tsy nanao repo? Asany akiko fa taiza foana tokoa aloha indrindra tsy hitatsony tany amin'ny hopitaly tao arindriny zavany fangireny sady amin'izay tsy tratrantso mihitsy rehefa tsona fa mesazy vocal foana fa nisina kirina rindra. Nankakanje herinandro dia izay tsy nahitanareo tany amin'ny hopitaly. Hitako tezitra loatra koa ny anja dia tsy tia nampitrotraka amin'ny fahasorenany ahy. Dia naleoko ny sitaka kely. Hitako ahoana moa ny fanerasera aminy nefa izy aza tsy tia sady tsy tia ahita. Vao maika ve izany ampitombo ny farariny? Atezerana sendra nandalo fotsiny rereriny fa tsy tena vadim-poko Mifony arara nampitomany anao Manalelo kely koa nge fa tsy nahitanao efa herinandro tany amin'ny hopitaly. Tiako nge ianao aza mitomany soa moa ao fihiniko mafy izany neoko izany. Sanako maro. Sambatra manana anao neny ary sambatra anao sambatra satria manana renindroa. Tsy menatra anao izany aina tamin'ny herisetra aza no nazahoanao anahy. Tiako foana ianao satria raha tsy nisy anao dia tsy nisy ary raha tsy nateraka koa dia tsy mba nahalala ny endrianala. Tiako daholo nareo satria samy neny.
Ry reto izy. Misaotra ny anja. Misaotra. Zaho koa tia be anao. Aina vavy, aina. Nosoratany le ravaky ny aina randriana arivony. Ary liva, Ponina, Laina Zoto, Naomi ary Tsiaro. no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fy.